Miara-misaotra ny tompo isika liavana tafiditry tranon'Andriamanitra ity amin'izao maraina ny 7 Jolay taona 2020 amby 2000 izao. Ho aminareo ane ny fahasoavany. Ideran'ny tompo isika araka ny salamo fahaenina amby 20 andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Salamo fahaenina amby 20 andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Aoka hitsangansika ny voninahitra amin'ny tompo. Ho ny mpanao salamo, mira firam-baovao an Jehova, mira ho an Jehova ary tany rehetra, mira ho an Jehova misaora ny anarany, lazao isanandro sanandro ny famonjeny mahafaly, ambara ho any amin'ny jentilisa ny voninainy, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Amen. Dia hivavaka isika. Tompo miantso anay ianao, mba metraka tononkira vaovao ho anao, ho fiderana, ho fankalazana, ho fanajana ary fanomezam-boninahitra anao. Koa dia mampiombona ny fo sy ny fanahinay izahay ankehitriny amin'ity fanompompivavahana ity, ka mideranao sy mankalaza anao. Tsara ianao sady mpanao ny tsara. Misaotra sy mankasitraka anao satria Andriamanitra manakare-pahasoavana ianao ary mizary zany tsy miangatra amin'ny olonao tsiraray avy, enina dia amin'ny jentilisa sy ny mpanohitra anao azy. Menao anjara masoandro izy ireny, menao rivotra iainana izy ireny tahaka anay koa. Fa misaotra anao indrindra niangatra taminay ianao, ka niantso ny anaranay tsiraray avy ho tafombona eto amin'ity toerana ity. Enganery tompo ho tanterahanao ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao. Aniraka ny fanahinao masina ianao, hibitsika amin'ny tsirairay ary hiteny amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny soratra masina hovakiana ary hanafatra azy mba hampiorina azy aminao Andriamanitra ilay tompo ny fiantsoana. Jereo koa tompo ireo toerana rehetra izay anonana sy hiantsoana ny anaranao amin'ity maraina ity. Dia misaotra ny amin'izay efa nataonao ho an'ny fiangonana, mankasitraka noho ny famindramponao vaovao ny tselanao anay ary ho voninahitrao ty fotoana ity. Misaotra tompo. Amen. Asan'ny apôstôly toko 17 ny andininy voalohany hatramin'ny 15. Asan'ny apôstôly toko 17 andininy voalohany hatramin'ny 15. Amin'ny anaran'ny tompo. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra, Barnabasy Simeony izay atao hoe Nigery, sy Losio Kireniana, sy Menahema izay niolonono tamin'ny Heroda mpanapaka ary Saoly. Ary nanao fanompompivavahana ho an'ny tompo sy ny fadianina ireo, dia hoy ny fanahy masina, atokany ho ahy Barnabasy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Ary efa ny fadianina sy ny vavaka ary nametra tanana taminy izy, dia nandefa azy. Ary efa nirahan'ny fanahy masina izy roa lahy, dia nidina nakany Seleukia izy ka niondrana antsambo teo ankany Kiprosy. Ary noho ny tonga tany Salamisy izy, dia nitory ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'ny Jiosy ary nitondra ny jaonina koa mba hanampy azy izy. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Asan'ny apôstôly toko 17 andininy voalohany hatramin'ny 15. Mbola andraisantsika ny lohahevitra manao hoe olomboantso ny mpino. Izany asan'ny apôstôly toko 17 izany dia manambara ny nanokanana any Paoly sy Barnabasy mba handeha hanao ny asa fitoriana ny filazantsara, ary eo indrindra no manomboka ny 10 misionera voalohany nataon'ny Paoly, mifarana any amin'ny toko 15 izany ry havana. Rehefa eo anivon'ny fiangonana miara-mivavaka isika, dia
mieritreritra hoe ireo eny ambony pilipitra no manana anjara amin'ny fitoriana ny filazantsara. Eto dia manamarina ny fampianaran'ny fiangonana fa tsy ny eny ambony pilipitra ihany no manana anjara amin'ny fitoriana ny filazantsara, fa azo atao tsara aorianany vavaka sy ny fifadikanana ny mametraka iraka an'ireo mpiara-manompo. Ato amin'ny toko 7:1 hatramin'ny 2 dia nantsoina ny fiangonana mba hitodika amin'ny Barnabasy sy Saoly ary hanokana azy ireo mba hanao ny asan'Andriamanitra. 1 sy ny 2 zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antiokia nisy mpaminany sy mpampianatra Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Nigera sy Losio Kireniana, Menahema izay ny olonono tamin'ny Heroda mpanapaka ary Saoly. Raha nanao fanompoam-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianina ireo, dia hoy ny fanahy masina atokany ho Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Fiangonana tany Antiokia. Tsy Paul no nitory-teny tany Antiokia, fa raha makao amin'ny toko 2:20 isika dia voalaza ny soratra masina manomboka eo amin'ny 9:20 amin'izany toko izany, fa rehefa niamafy ny fanenjehana ary maty martyra Stefana dia nielipatrana ny kristianina tao Jerosalema ary anisan'ny tonga nandositra tany Antiokia. Dia izy ireo no nitory na tamin'ny jentilisa na tamin'ny jiosy ampelezana tany, ary dia nisy itony fiangonana tany Antiokia itony. Voalaza ao amin'ny 9:20 toko 2:20 fa tany Antiokia no nanonana voalohany anaran'ny mpianatra hoe kristianina. Ery amin'ny toko 2:20 andininy 4:20. Raha ny elanela ny fiantsonan'ny Paoly ao amin'ny toko 7 tany Damaskosy sy nanokanana azy atao amin'ny toko 7:20, rehefa rahantsika ny fitantarana ao amin'ny soratra masina nanomboka manodidina ny 13 taonan'i Kristy ho amin'ny tao Antiokia manodidina ny 47 taonan'i Kristy, ireo mielanelana 13 taona ny fiantsona tany Damaskosy fiovampo sy ny fanokanana ato Antiokia ny fanirana. 13 taona taoriana ny fiovampo, voanasain'ny fanahy masina atokana i Paoly miaraka tamin'ny Barnabasy. Fifangaran'olona maro voatanisa eo amin'ny 1 ny tao Antiokia. Ireo mpaminany fotsiny dia lazaina fa Barnabasy, raha zoina ny tantarany dia Levita izy, ary ao amin'ny toko 2:20 ihany izy no nirahany apôstôly hitsidika ny Antiokia, ny fiangonana tany Antiokia izay nalaza fa tena niroborobo tokoa, dia nirahany izy ary tonga tany Antiokia. Ilay atao hoe Simeona Nigera dia arak'izany mainty hoditra afrikanina izy. Ilay atao hoe Losio Kireniana dia io koa ny fiaviany avy any Kireny izy. Ilay Menahema lazaina fa ny olonono tamin'ny Heroda mpanapaka dia fianakavian'ny Heroda mpanjaka, izany ilay karazan'olona tao. I Saoly moa dia tsy zoviana amintsika araka ny tantara any amin'ny toko 7, fa ilay ny fofo ny fiavana kristianina kanefa novangin'ny tompo tao Damaskosy dia niova fo. Izany ilay karazan'olona mandrafitra ny fiangonana mbola manamarina koa ny hoe ny tompo raha miantso dia tsy miantso sokajin'olona manokana na miavaka na vondron'olona mitovitovy firehana, mitovitovy saranga, fa tena olona samihafa no antsony ny tompo. Amin'ny fiaviana, amin'ny finoana, misy ao tena hoe Levita, amin'ny misy ao tena hoe mpanompo-tsampy afrikanina, misy ao tena hoe olona mpanenjika ny fivavahana kristianina. Karazan'olona tahaka izany no antsony ny tompo. Fa rehefa tonga amin'ny finoana izy dia mbola
tononona koa ny hoe olombo antso ny mpino. Ry havana malala, amin'ity andalan-teny ity dia mazava fa nisy fiangonana velona tao Antiokia ary nampitombon'ny tompo ny asa nampanaovina izany fiangonana tao Antiokia izany, nanalany ireo atao hoe mpaminany mpitondra hafatra dia nesoriny tao amin'ny fiangonana mba hanitatra ny ambaindain'ny filazantsara. Tao amin'ireo olombo antso teo ihany no nanesorana ary nirahana hitory ny filazantsara lavidavitra kokoa, hanompoka dia vaovao ny dia misionery. Amintsika ireto koa misy mety mpandray fanasan'ny tompo ianao, mety mihoatra ny 13 taona na mpandray fanasan'ny tompo ianao, fa mbola io ianao eo ihany, tena miarabanao. Mety efa manana anjara fanompona manokana eo amin'ny fiangonana ianao, akiny hoe mpiandry na mpitory teny na katekista na koa tompona andraikitra vita fiofanana samihafa, mbola io ianao eo ihany. Fa ninona ianao raha ity perikopa ity tsy mamela antsika hipetrapetraka? Misy anankiroa amintsika ireo antsoin'ny tompo, tahaka ny Barnabasy sy Saoly, ataovy hoe izany ary le izy. Misy anankiroa amintsika ireo dia aza miteny hoe intia irao izy, fa mety ho ianao zany. Ary io dia asan'ny fanahy masina. Raha mandinika ity soratra masina ity isika dia ny fanahy masina no miteny hoe atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly tao anatin'ny fanompoavavahana. Ny fanahy masina no naniraka azy roa lahy nidina naka ny sambo hankany Kiprosy. Tena asan'ny fanahy masina. Mety venao ho tarihan'ny fanahy masina raha mandre zany antso zany. Sao ianao no Barnabasy sy Saoly ankehitriny efa nanolo tena antaonany maromaro lasa izay, io ianao aninona eto ianao olombo antso ny mpino. Ny fanahy masina no miteny hoe atokany, ny fanahy masina no maniraka hoe mandiana maka sambo atomboy ny dia misioneranao. Ny faharoa ry havana dia ny eo amin'ny 9:7 hatramin'ny 5. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo: rehefa nirahan'ny fanahy masina izy roa lahy dia nidina nakany Seleokia izy ka niondrana antsambo teo hankany Kiprosy. Ary no tonga tany Salamisy izy dia nitory ny ten'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'ny Jiosy ary nitondra ny jaona koa ho mpanampy azy. Ny olombo antso dia voalohany mamita ny asa nanirahana azy, asa fitoriana. Rehefa nandray ny fanokanana dia niainga ary nandeha. Fa teny an-dalana dia ny antsolona afa-koa izy, ny antsolona afa-koa izy. Izany ry havana ny fiantson'ny tompo ny fiangonana. Rehefa mandeha amin'ny fitoriana ny filazantsara, rehefa mandeha amin'ny lalan'ny fiantsona dia avita iantso olo-kafa-koa. Ny antso anjaonina koa izy hanampy azy. Niainga tamin'ny olona 2 tonga amin'ny olona 3 ny teti-vohitra sy tanàna. Olona 2 miantso olona 1. Iza koa no antsonao raha miala eto ianao ka andeha ny dia misioneranao, amita ny dia misioneranao, ahita olona ray hafa ve ianareo? Ahita olona ray hafa hanampy ve ianareo? So dia hoe za ary te hialako. Tsy ry havana, ilaina ny fitombona amin'ny fanoran-tena, ilaina ny fampitomboana ny mpamaly ny antson'ny tompo. Ary ianao izay nahatsiaro fa efa natokana ary nantsona dia irahana koa mbola iantso mpino hafa hanampy amin'izany asa fitoriana ny filazantsara izany. Andriamanitra miantso anao, tsy maniraka anao hitory ny filazantsara ihany, fa miantso anao hitady olona hafa koa ho mpitory ny filazantsara. Dia tonohony amin'ny olona mifanerasera aminao amin'ity an'ity ny tenina tanan'ila hoe andeha iza. Misy zavatsoa ao amin'ny tompo, antsony olona tsy hiain'ny filazantsara ihany, fa hanampy amin'ny fitoriana
ny filazantsara koa. Izany ariavana ny afatry ny mofinaina tamin'ity an'ity. Ny voalohany miantso karazan'olona ny tompo ary ao amin'ny fiangonana ihany. Ny fanahy masina no mibitsika dia ekeo ny asan'ny fanahy masina. Enoy miantso ny tompo amintsika tsiraray avy. Ary rehefa nantsony ianao dia mandeha hamita iraka, hamita ny 10 misioneranao voalohany eny am-pandianana eny. Tsy hitory filazantsara ihany fa hitady olona hafa koa tahaka ny Barnabasy sy Saoly nitady an'i Jaona mba hanampy azy. Omaly ny fiofanana dia naniraka ireo mpiofanana nanao hoe mitadiava olona roa avy. Olona roa avy ho amin'ny fahavononana iantafiky. Mety ianao zany. Ina zany zao dia efa ataoko eto hoe olona roa manampy dia asa hoe izy aminareo reo. Nareo aloha ny hitako eto. Dia ao mivita fiofanana. Asa raha nisy iraka ny vita fiofanana taona tsy dia aninona fotsiny. Ny ofana nefa tsy aninona. Tsy aninona. Ny fifoazana izay mpanosika ny fitoriana ny filazantsara dia tahaka izany ry havana. Mba horentsika ary hankatoavintsika ny antson'ny tompo dia andeha isika. Tsy hitory ihany fa hitady olona hafa koa hanampy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Amen. Hivavaka isika. Raha eo dia rainay ianao no ny fitiavanao mbola matadidy ny anaranay tsiraray avy. Tafombony eto izay notononao anarana tahaka ny nanonanao ny anaran'ireo olona 5 tao Antiokia. Ary tamin'ireny dia nisy olona 2 navanao manokana tamin'ny bitsiky ny fanahy masina. Bitsiky amin'ny fiangonana ianao ankehitriny ary te hanonona anaran'olona mba handeha hitory ny filazantsara. Ampahereza izay mahadre ny antsonao tompo ary mivavaka izay araky ny teny manao hoe mangataha amin'ny tompony vokatra mba hanirahany hamorony vokatra. Be ny vokatra fanimpiasany vitsy. Maro ny olona mila famonjena. Tsy alokaloka fotsiny amin'ny maha olom-bovonjy izahay dia hiamkaminy eo amin'ny tanana ankavanana ao Andriamanitra tahaka ny Jesosy satria efa nahazo zany famonjena izany. Fa tsy ho tafandrimandry. Ahoana ny amin'ny manodidina anay akaiky, ny ankonanay, ny mpiaramonina aminay, mpiara-miasa aminay, ny mpiara-dalana aminay, na iza ary tompo. Jesosy ho sitraka ao ny amelonay indray ny antsonao anatinay tsiraray avy ary ho tonga hanomboka 10 misionera vaovao izahay na voalohany eo amin'ny fiainanay amin'ny tiany ity. Dia ampahita olona afaka hanampy amin'ny fitoriana ny filazantsara koa. Petraka eo am-pelantananao ireo fandaharana sanay amin'izao tontolo andro izao. Ary ovindrindra ny lalanay, ny dian'ireo ankonanay. Ary ekeo tompo ny anambina anay amin'ny ezaka atao, na amin'ny fianara ho fanomanana ny fanadinana, na amin'ny fianara ho fanomanana ireo mari-pahaizana samihafa eny amin'ny ambaratonga ambony, ho anay na ho an'ny ankonanay, na amin'ny asa mandraharaha fivelomana, ambino amin'ireny izahay tahaka izay nambinanao ny fanahinay ihany. Arovy ny fahasalamanay amin'izao ririnina izao, ary matoky izay fa hitsidika sy ampahery ireo tratry ny fanahintenana amin'ny nofo ianao naizanaiza misy azy ireny. Hijery manokana ireo mety hiatrika fitsarana, ireo voazona amponja, hijery indrindra koa ireo manana olana samihafa, ampionana ny manamanjo ianao, ametraka ny fiadananao eto amin'ity firenena ity, ary mbola hiasa mahery amin'ny fanahinao masina, hiantsolona maro eo anivony fiangonanao. Dia tambatray ny vavaka amin'ny nampianaran'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra. Ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay anasahazao anay, ary mamelany eloka hitahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza nitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoariavana ny jodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavana ny fahamarinako ao. Mandiana fa olom-boantson'ny tompo ianao. Amen.
ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.